Natao veloma farany tamin'iny androny omalinia i Trisha izay zanaka vaviny mpanakanto Fandrama izay nalevina atao amin'ny fahasambahiny teny Anjanahary tamin'iny androny omalinia ary efa tany amin'ny 5 ora hariva tany no vita izany fandevenana izany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanaovam-beloma ny vata mangatsika ny tompoko vavikely Trisha izay zanaky ny mpanakanto Fandrama no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity tao anatiny izay fanaovam-beloma any tompoko vavy Trisha izay dia nahitana taratra fa tena miray hina ireo mpanakanto ao Madagasikara ao satria vorolanina ireo mpanakanto izay monina sy mipetraka ao Antananarivo eny na ireo sendra nandalo any Antananarivo aza raha vantany voanandre fa nodimandry ny zanaky ny mpanakanto Fandrama izay mpanakanto naman'izy ireo izay raha i Trisha no resahana dia tena tafiditra ao anatiny izay antsoina hoe fianakavian'ny mpanakanto satria ny reniny dia anabaviny Piro Matantana izay mpanakanto fantadaza ihany koa ary ny rainy mo izay efa fantatsika izay dia ny mpanakanto Fandrama mialohany nitondrana azy teny amin'ny fasana izay nandevenana azy tany Anjanahary dia nampandalovina atao amin'ny fiangonana katolika teny 67 hektara ny vata mangatsika ny tompoko vavikely mafy tokoa izany hoe mandao zanaka izany raha ny fomba malagasy mantsy dia tsy tokony ho any amin'ny fasana izay andevenana ny zanaka ireo ray aman-dreny ary rehefa narahana izany fomba izany dia tao am-piangonana no nahitana ireo ray aman-dreny ny vata mangatsika ny zanaka vavin'izy ireo farany raha ny zavatra hita tao am-piangonana dia tena mahavaky fo tanteraka satria raha ny sary izay miparitaka sy ny horonan-tsary izay nalaina tao am-piangonana dia ranomaso tsy misy to azy ny an'ireo ray aman-dreny sy ireo fianakavianan-kaiky raha vantany vao nanao veloma farany any vata mangatsika ny zanak'izy ireo tsy ireo ray aman-dreny sy havanakaiky ihany no ny gogogo nitomany fa na ireo vahoaka izay tonga nanotrona an'izay fanaovam-beloma sy fandevenana any ratompoko vavikely izay dia tena tsy nisy na tsindry fo fa avy hatrany dia lasa-dranomaso satria tena mampalahelo raha ny zava-nisy sy ny zava-nitranga ary ny ihany koa zavatra nanjo an'ity zatovo vavikely izay no eritreretina ho reharehan'ny fianakaviana ity nisaotra an'ireo olona tonga marobe ireo fianakaviana ary ny fona tamin'ny ray ny-janany ny reny niteraka andratompoko vavy Trisha mialoha ny tondrana ny vata mangatsika ny teny amin'ny fasana Anjanahary teny mifona zao papa mifona zao satria lasa kely ny fotoana izay niainanao tanilany zanakanao io no ampahanteny izay nataony reny niteraka any tompoko vavikely Trisha nanolona any rain-janany justice pour Trisha tany amin'ny 5 ora sasany tany hoany tamin'iny andro no mahalinya no vita tao Anjanahary ny fanitriana ny vata mangatsika ny tompoko vavy Trisha izay zanaky ny mpanakanto Fandrama izay mangidy marary kanefa tsy maintsy nozakaina ka mankahery azy ireo isika hanampy azy ireo ihany koa isika amin'ny fitadiavana ireo zay tsy mataotody amin'izao famonona tamin'ny fomba fianao bibina ny zanak'izy ireo zao ampitao amin'ny mpitandro filaminana akaiky anao na ampitao amin'ny fianakaviana haingana raha manambaovao mahakasika ireo olon-dratsy isika ho fanampiana ny fianakaviana ary tsy avelantsika ho raraka tantsotra zao ny raha ny tompoko vavy Trisha fa andao isika rehetra mba hiady
amin'izay hoe fitadiavana anireo zay navandoza tamin'izao famonon'olona tamin'ny fomba feno abebina izao. Araky ny fantatra ihany koa mantsy tao anatin'ity raharaha famonona any Trisha ity dia tafapetraka tamin'iny andron'ny omaly iny ny fitorian'ny fianakaviana mba hamantarana ny tena marina momba ny famonona any Trisha izay maty teny 67 hektara izay. Tsy niandry an'izay moa fa efa nanomboka ny fanadihadiana avy hatrany ny mpitandro ny filaminana. Tsy afaka mampita vaovao mihitsy aloha fa tena manadihady raha ny fantatra hatrany manoloana an'ity raharaha famonona any Trisha ity. Tao anatiny ity raharaha ity hatrany ihany koa no fantatra amin'izao fotoana izao fa efa misy ireo olona izay ahiahina fatratra mety ho nahavandoza na ihany koa ny ray tsikombakomba amin'izao loza izay nahazo any Trisha teny 67 hektara ary ny afara tamin'ny famonona azy izao. Maro ireo zay mpanakanto niezaka nanaparitaka na ny horonan-tsary zany na ny sary taloha sy nandritra ny fandevenana any tompoko vavy kely Trisha satria natao izany rehetra izany mba ho mariky ny fanomezan-tanana amin'ny fitadiavana ny vahaolana sy ny fitadiavana ireo zay navandoza nahafaty any tompoko vavy kely ity. Etsy andaniny kosa dia toy ny sonjo eny an-dosa mantsy isika malagasy dia tsy laozany marary. Ao indray ireo zay mitsikera fatratra raha vantany vao nahita anireo mpanakanto marobe izay samy niezaka nanaparitaka an'izay horonan-tsary taloha nandritra ary taoriany izay fandevenana izay dia niokaniny ireo sasany indray fa nolazain'izy ireo mitady laza etsiroa koa ny sasany amin'izay fanapariahana an'izay horonan-tsary izay. Tena mampalahelo ny toe-tsaintsika malagasy satria ny namana izay mba mifanampy ao anatin'ny sarotra indray ve ary ny namana izay mba miray loha sy miray hina amin'ny fitadiavana vahaolana sy ny fitadiavana anireo zay navandoza indray ve no hokanina lava tahaka an'izany mba avadibadiompito ihany ny lela mialohany hiteny fa io teny io mantsy rehefa tsy voahevitra dia manahirana ihany raha eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ianao ve efa tsy handray andraikitra ihany taloha nandritra ary taorian'ny fandevenana nefa mbola sahanao ihany koa no manakina fatratra an'izay rehetra mandray andraikitra amin'izay fitadiavana anireo navandoza mahakasika an'ity raharaha famonon'olona tamin'ny fomba fianabibina ity. Natao ireny hetsika rehetra ireny amin'izay mantsy mba ho taitra ireo ratsa manjaika rehetra amin'ny fitadiavana an'izay tena navandoza mahakasika an'ity famonona ndratompoko vavy ity ka dia mankahery ny fianakaviana amin'izao fahalasana ny zanak'izy ireo zao ary mankahery ihany koa ireo mpanakanto rehetra izay niezaka niara-nisalahy amin'izay fanaparitahana horonan-tsary etsiro izay mba ho fanairana amin'ny fitadiavam-bahaolana sy ny fitadiavam-baovao mahakasika an'ity raharaha ity. Aza misosoka lailintsony ary ainganeho tsara levelona ny maty hanintsinitsy any ankoatrany izany tompoko vavy Trisha izany ary ireo zay tsy matahotody kosa dia aingane ho tratra farakin'izay haingana ary aingane ho voasazy farakin'izay mafy. Izay ny masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.